aza dinona fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente manatonary magasin Sharp tsara lalàna akaiky ny pompier. Soc à vitres en Outapena, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle. Soc à vitres en Outapena, 020 22 682 28 033 11 256 63. GSI, université privée, habilitée par l'État, diplôme, Bac+2 à Bac+5. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yarif Center Soarin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Fiara bidoavana be indray no atolotry ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ho antsika rehetra amin'izao ankatoko ny fety izao. Tadidio fa misy ny garantie ce service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Sharp tsara lalàna akaikin'ny pompier, Soc à vitres, Yarif Center, GSI, université habilitée par l'État, Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, manolotra anao ny vaovao. Tonga androany maraina ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo nilaza izy fa salama tsara ary indray ny asany avy hatrany. Vita nitsakany sy andavany ny fitsaboana azy raha ny fanazavany hatrany. Momba ireo feo nandeha teto an-toerana, tsy misy marina izy ireny raha ny fanazavany. Nivoaka ny liste ofisialin'ireo kandida 2020 fidinana olona any amin'ireo faritany enina manerana ny nosy. Ahitana Prime Ministre teo aloha, sénateur teo aloha ary député amperinasy ireo kandida manerana ny nosy. Tsy misy mangarahara ny raharaha andramena, tsindrin'ny mpanao politika ny fitsarana. Misy ifandraisany amin'ny kajy politika ny manam-pahefana isan'ambaratonga ny volan'ny Bois de Rose. Ireo ny mahasarotra ny ahitana ny marina momba ity raharaha ity, hoy ny fiarahamonim-pirenena. Mitsidika ny volana Desambra, maro ny mpiasa no miandrandra ny fanomezana avy amin'ny orinasa rehefa fetin'ny faran'ny taona sy Noël takizao. Ao ihany koa ireo miandry ny antsoina hoe 13e mois. Isan'ireo tsy manatsafidy ny mpiasan'ny orinasa fiakabo izay mikarama manodidina ny 2 hetsy ariary isam-bolana amin'ny ankapobeny. Na ny heure supplémentaire aza manahirana azy ireo. Namaly ny Bruxelles ny filoha Benjamin Netanyahu ary nampianto avy hatrany ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Israel sy ny vondrona Europeanina. Any Burkina Faso maherin'ny 50 isanjato ny tany fandraisana anjara ampifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Andrasana androany ny vokatra ampahany. Ny antsipriandreo arahinao afaka fotoana fohy. Manatsoana ny matianina ary aingo amin'ireo fitaovana maro fampiasa andavanandro indray ny tokantranonao miaraka ny magasin Sharp tsara lalàna. Misy ilaina rehetra toy ny petite électroménager, mixeur, cafetière, bouilloire, plaque chauffante, rice cooker, cocotte minute sy ny maro isan-karazany mitondra ny marika avo lenta Sevrin sy Sharp. Tsy adonona ihany koa ny fourne micro-ondes amin'izay habeany arak'izay ilainao. Eo ihany koa ireo karazana machine à laver manampy anao amin'ny fanamorana fiainana andavanandro, réfrigérateur Sharp amin'ny endriny maro samihafa ary koa ny congélateur Sharp arak'izay safidinao. Ary indrindra ny ao amin'ny cinéma manaraka tsara ny teknôlôjia avo lenta. Aza dinoina fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente. Manatona ary magasin Sharp tsara lalàna akaiky ny pompier.
GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, Paramed GSI Bypass, diplôme Bac+2 à Bac+5. Inscription ouverte au GSI Antannarin, GSI Analakil, GSI Itaus, GSI Bypass, GSI Amwoodflow. Yarrive Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits cosmétiques, habillement, high-tech, nouvelles technologies, produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yarrive Center Soirin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Stand disponible à louer. Renseignements 033 37 978 88. Yarrive Center. Soc à vitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soc à vitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Zao zareo ity misy afatra ny finosana ihany no niova ny vovon-tsavony Peril fa ny ao anatiny sy ny fomba fanamboarana azy dia mitovy ihany sady manitra citron toraka izany koa ny fiasany mandroatra tsara sady manadio ny loto rehetra misy ny finosana 30 grama 20 grama 500 grama Vovon-tsavony Beril, aimez la vie. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Média Consulting vous présente Herbert Léonard en concert à Madagascar le jeudi 10 décembre à 19h30 au Carlton à Nice et le samedi 12 décembre à 18h au Palais des Sports. En guest, Bernard Sova. Billets et réservations en vente chez Média Consulting en Courland, Super Music et IFM Analake, Jumbo Score, sponsor officiel DHL, sponsor GSI Tech, Triangle Immobilier, partenaire Hôtel Colbert, partenaire Média, Cool TV. Fiarabidy goavana be indray no atolotry ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ho antsika rehetra amin'izao ankatoko ny fety izao. Ahitana ireo fitaovana elektrônika maro toy ny baffle, subwoofer, TV LED sy ny maro hafa. Maro azo hisafidianana tsara ihany koa ny réfrigérateur sy ny congélateur na amin'ny lokony izany na amin'ny habehany toy izany koa ny refroidisseur. Ventilateur, climatiseur, chauffe-eau électrique, hitanao eto magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna daholo izany rehetra izany, amin'ny vidiny mirary dia mirary. Ary ireo tany koa amin'izao ankatoko ny fety izao ireo petit électroménager, ny rice cooker, micro-ondes, ny four électrique, natao zakany fa efa amin'ny vidiny rehetra. Toy izany koa ny lampe chargeable sy ny groupe électrogène arak'izay safidinao. Fa tsy azo adinoina ireo machine à coudre maro karazana, mitondra ny marika Avolento, Saint-Georges Vista, nefa ny amin'ny vidiny mora tokoa. Tongavana amintsika magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna fa ho afa-po tanteraka ianao na amin'ny vidiny entana na amin'ny kalitaony ary indrindra fa amin'ny fandraisana. Tadidio fa misy ny garantie sy service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista.
herinandro vaovao tompoky lasy tompoky vavy manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra manasa antsika ampanajana ihany koa iaraka aminay hatramin'ny farany atao anatin'ny fahampahalalam-baovao nivoaka ny listra ofisialy ny izay ahitana listra 2 fidina olona manerana ny faritany enina eto Madagasikara ho an'ny eto Antananarivo renivohitra dia vita ny tolakandro teo ny antsapaka hamaritana ny filaharany ireo listra 5 ao anatin'ny bileta tokana anomboka amin'ny fahavalon'ny volana desambra ho avy zao moa ny fampielezakevitra izay aharitra 20 andro amin'ity volana desambra ity ny fifidianana olona izay isan'ny vaovao isongadina ary hoarahany rehetra akaiky manomboka izao arahantsika ny fanampanazavana entiny Oliva Hantriniala. Ireto avy ireo loalisitra 20 manerana nosy fidina amin'ny fifidianana olona ho avy zao ho an'ny faritany Mahajanga listra 4 no ifaninana ny Aremata ary ny Ajiky Alain Richard ny Manaranara Fanilo mitarika i Abbas Trey Mohamad Trey ny Association Maharanganana nanolotra ny Nijary Jamaldine ho loalisitra ny Antoko Mapara mitarika i Velitsara Paul Bert solombavam-bahoaka voafita ny Port Berger ho an'ny HVM kosa mitarika i Beranto Alexandre Edmond ary ny TIM misy ny Fernand Janot eo amin'ny loalisitra. Ho an'ny faritany Fianaratsoa kosa indray ahitana lisitra 5 mpifaninana ny Fanorolata rian'ny Randrianandrasana Auguste Philippe, leader Fanilo mitarika ao ny solombavam-bahoaka Zafimily Constance izay lany tany Vangaindrano, firaisakinany Malagasy Rakamisila Martial, ny Mapara Razafinjatovo Aurélie Marie Augustine. Ny Antoko TIM kosa tariny Rakotony Menjana Jean Ernest, ery vaovaon'i Madagasikara, mitarika izany Andriamandavy Rina 7, ho an'ny Antoko Arema, Razana Tsialonana Narjona no mitarika ny MTS, na Malagasy tonga saina kosa tariny Naivoantriniaina Anjara Maria, ary ny Gasimindray tariny Mandoro, izay maharitra Ivan. Faritany Antsiranana 7 ireo lisitra hofidina, ny Antoko HVM mitarika i Bematana Martin, ny ZMT na ny Zambatompony mitarika i Laopo Ingilfrid, avy amin'ny Antoko TIM i Amada no mitarika ny lisitra. Ho an'ny Antoko Mamimada na ny Malagasy Miara-Mandroso ary ny Demokrasia mitarika ny lisitra ny Prime Ministre teo aloha Berziki Jean Omer, Arema kosa Mohamed Ali no mitarika ny lisitra, avy amin'ny Mapara Seramila Avzaramino ary ny Antoko leader Fanilo tariny Razafindrakoto Ravolonirina Emile. Any amin'ny faritany Thomasina kosa indray ahitana lisitra 5 ireo kandida olona hofidina, avy amin'ny Antoko HVM Malo Benoit mifanasoa tariny Ramarso Emiline, ny Antoko MTS Maso José Michel, ho an'ny Mapara kosa mitarika i Marla Alexis, Antoko Arema Tsilanjara Paul André no loalisitra, ny TIM Randriantsalama Jackie no mitarika, avy amin'ny firaisakinany ery kosa Ramtombson Hortense Huguette Félicité. Antoko tsy miankina fahaizana sy fahendrena no ampandrosoantsika ny Madagasikara, loalisitra ny kandida antsoina hoe John. Faritany Toliary izay ahitana lisitra betsaka indrindra misy 30, ny Antoko tsy miankina miaradi Soja Jean André no mitarika, avy amin'ny HVM kosa ny Prime Ministre teo aloha Kolo Christophe Laurent Roger, Antoko tsy miankina Ombla Mahery tariny Ratio Aimé, Antoko Arema Ramahambo Manana Johnson Coleana no loalisitra, ny Antoko tsy miankina Masoandro nanolotra ny Tsilavrany Lucienne eo amin'ny loalisitra, TIM mitarika i Naika Eliane Rosa, tsy manavaky Antoko tsy miankina kandida antsoina hoe Jean-Pierre no mitarika ny lisitra, Obama tariny Tina Soufredi kandida efa nirotsaka hofidina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, ny AJFP kosa nanolotra ny Tsitoasi Sinao Tsijako ho loalisitra, Fitibana firaisakinany Terakibara nakany Charlie Zafimangely no loalisitra, ny Prime Ministre teo aloha Monja Roindefo kosa no mitarika ny lisitra Monimao Toliary, ny Avy Tanindraz ahitana ny Robert Razaka, ary ny Antoko Mapara nanolotra ny Tsiebo Maleo Richard Victor ho loalisitra. Farano an'ny faritany Antananarivo tsy niova tamin'ireo lisitra 5 no ifaninana, ny Malagasy Sambatra na Masa nanolotra ny Ratsimandresy Jean Etienne eo amin'ny loalisitra, avy amin'ny HVM kosa Randriambololona Mananjara izay lehibe ny faritra teo aloha efa niala tamin'izay andraikitra mahalehibe ny faritra azy izay manomboka androany, ny Antoko Malagasy Miaramiainga raha tsy hoarana Andrimalala Fanomezantsoa no mitarika ny lisitra, TIM tariny Ramalasan Olga Volonirina, Mapara tariny Ramaolmasi Older, avy amin'ny Mangarano malaza kosa i Crène Christian Eric, Marina Ranevson Jean Désiré no mitarika, ho an'ny Antoko Arema kosa Andrianarsoa Ange Christophe Félix no mitarika,
ary farany gasikara maitso tary ny andriamparany lanto. Raha fehizina anarany efa fantatra teo amin'ny sehatra politika maromaro no niverina teo anatin'ireo lisitra 20 manerana ny nosy ireo toy ireo prime ministre 3 efa nitarika ny governemanta malagasy. Ho an'ny lisam-pifidianana kosa mbola azo eritreretina ny iovana izany amin'izao fotoan'izao 7,4 ny ireo mpifidy vaventy manerana ny nosy ankoatra ireo ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina avy amin'ireo komina 7 namerenana ny fifidianana kominaly mety mbola ampiovy isy ihany koa ny fanapahan-kevitry ny tribonaly manokana misahana ny raram-panjakana mikasika ireo fitarainana na antota taratasy voarain'izy ireo momba ireo ben'ny tanàna na mpanolo-tsaina voalany ny raika amin'ny 3 jolay lasa teo. Androany kosa no nanatanterana ny antsapaka ho an'ireo lisitra 9 eto amin'ny faritany Antananarivo. Olaharan'izy ireo anatin'ny bileta tokana mandritra ny 7 Desambra ho avy izao izay laharana natao antsapaka izay. Laharana voalohany ny lisitra gasikara maitso, faharoa ny marina, ny HVM kosa no laharana fahatelo, fahaefatra ny mapara, eo amin'ny laharana fahadimy kosa ny malagasy miara-miainga, fahaenina ny mangarano malaza, eo amin'ny laharana fahafito ny arema, fahavalo ny masa na malagasy sambatra ary fahasivy eo amin'ny lisitra kosa ny antokotiko i Madagasikara. Injaka ny namana njaka mirana Hermanjaka moa no nanao ny fikirakirana ansary nandritra iny fanadiadiana iny. Mbola ijany amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany isika nanambarany KMF kinao eto amin'ity androany ity fa tokony avoaka mangarara ny momba ny vola izay ampiasaina ikarakarana ny fifidianana loholona io. Hatreto na ny fitondram-panjakana na ny seni izay mikarakara izany dia misafidy ny hiazona izany ho mistery. Inona anao fenina avy aiza ny vola, misy marina ve ny vola, ahoana ny antsipriana zany fantatra aloha fa vola ny vahoaka malagasy, vola mpanjakana no ikarakarana ity fifidianana ity. Saingy ny fantaniana rehetra dia ny hoe nahoana no tsy fantatra mazavana amin'ny hoe ohatrinona ny antsipriana izany vola izany. Fanampanazavana. Teti-bola dia izay seni zany no tokony ametraka an'ilay inquiétude mikasika an'ilay teti-bola. Hatreto aloha zany zay dia tsy manana olana mikasika an'izay le resaka ara-bola zay fa araka ny lazaiko teo le chronogramme izay misy zany dia voahaja atsakany sy antavany hatreto zany. Iny efa teneniko foana fa hoe ny vola tsy mba tsara loatra no dia ilazana ery anany satria ny polémika ary ty efa tsy hita ny fipetrany dia mbola iteraka polémika hafa indray ve tsika raha olona marina aloha hijanona amin'izay zany le resaka anana. Araka izany misafidy ny angina tanteraka ny senira nanontaniany mpanao gazety momba ny teti-bola sy ny famatsiana ny fifidianana loholona amin'ny 7 Desambra ho avy izao. Ny isoroana ny resabe manodidina izany no nambarany filohan'ity rafitra vaovao ity fa antony izany fahanginana izany. Mitaky ny mangarara tanteraka kosa ny KMF Knoe manoloana io safidy angina io. Nambarany sekretera jeneraly nyity fiarahamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana ity fa tsy tokony hisy ny ankinafinafina tahaka izao. Ilainy vahoaka ny mahafantatra izay vola rehetra mifamezivezy ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Mahakasika ihany koa ny fampiasam-bola, ny famatsiam-bola hoentina ikarakarana ny fifidianana dia anisan'ny zava-dehibe isiany antoky ny fangararana ihany koa dia mitaky ny KMF Knoe ny mba tsy hanaovana tompotra ny ondro ny olom-pirenena rehetra tsy akanavaka mba ilaza ampahade maro zany ireo tompona andraikitra zay voakasika hoe avy aiza ny loharam-bola hoentintsika anatotosana ny fifidianana loholona satria raha-pirenen'ny vahoaka malagasy rehetra ny fifidianana zay andeha amin'ny 7 Desambra io. Raha tsy hivina isan'ireo fanontaniana sarotra azombaly ny isaky ny misy hetsika eto amin'ny firenena ny resabola. Malaina hatrany ireo tompona andraikitra eny anivon'ireo rafim-panjakana na rafitra mifandray amin'ny fanjakana hanome andinindininy momba ny teti-bola sy ny famatsiam-bola na ireo vola olanina na nolanina. Hatreto mbola baraingo araka izany mikasika ireo vola ampiasaina amin'ny fifidianana loholona. Aiza ho aiza ny filamatra sy ny tanjona ambara ombieny momba ny hoe mangarahara sy ny fanjakana tsara ny tantana raha toa ka ajanona ho mistero ho an'ny vahoaka malagasy ny vola ikarakarana izany. Raha tsy hivina manodidina ny 2 tapitrisa dolara ny vola nampiasain'ny senita hatramin'ny nijoroany ikarakarana ny fifidianana rehetra no karakarainy. Andrasana ihany koa ankehitriny ny tatitra sy ny audit momba ny nampiasana izany vola izany.
Hiresaka fiainam-pirenena ihany isika isan'ny vaovao andrasany maro ihany koa amin'izao fotoana izao tonga teto an-tanindrazana hatramin'ity androany maraina ity ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo nofafany avokoa ny resaka mandeha mahakasika ny hoe tsy afaka manohy ny asa maha Prime Ministre azy intsony izy raha ny fanazavana nentiny tamin'ity androany maraina ity momba ny zato andro nanterany lehibe ny gouvernement fa vita tsakany sy andavany ary vita ara-dalàna araka izay ny heverana azy izany tanjona napetraka tamin'ny zato andro ro izany akilany zay antio nefa mandeha ny resaka maro samihafa ny mety tsy maintsy irosona amin'ny fanoloana gouvernement amin'ny fiandohan'ny taona ary misy ny anarana mandehandeha mahakasika izany fitinitsika vetivety izany eo amin'ny fanadihadiana nataony izo rakotondrina ara-pahasalamana iraisam-pirenena izay anana no nandehanan'ny tsabo-tena tany ivelany ny Général Ravelonarivo androany teny Ampatongavana. Ny famohan-kevitra moa eto amintsika dia malalaky samy manao zay saim-patany. Fa raha nandeha ny tenako dia misy tsy fahasalamana tsotra ary rehefa manana assurance santé ny tenako internationale dia normal angamba raha mba mijery zay tsy fahasalamana zay. Nambarany ihany koa fa nanampy azy ny tsabo-tena ny Prime Ministre Frantsay ny Rotary izay fikambanana iraisam-pirenena maha-mpikambana azy no nahazoana io fiaina ara-tsosialy io raha ny fanazavana tena-toerana. Fanazavana izay namaly ihany koa ny fanontaniana samihafa manodidina ity fitsaboan-tena nataon'ny Prime Ministre ity. Mampiariary ny elanelana eo amin'ny manana sy ny mahantra eto Madagasikara ny tranga tahaka ireny raha ny fanazavan'ny deputen'i Madagasikara Alany Tanikongo. Nisy lalàna eto amin'ny firenena milaza fa raha misy mpiasa-panjakana mitsabo-tena dia raisin'ny fanjakana an-tanana ny saran'ny fitsaboana sy ny lany. Fa ny azany ny tiako atoravana dia hoe ny hôpitaly na ny toeram-pitsaboana eto amin'ny firenena mihitsy ny tokony hatsaraina satria maro nge le malagasy teratany mba maniry azo fitsaboana raitra sy miavaka kanefa noho ny tsy fahafahany manao tsy fananany an'izay eo am-pelatanana hiatrehana an'izay dia lasa tsy zarizary ilay fitsaboana na tsy ampy ilay fitsaboana na tsy mifanaraka amin'ny zavatra takily ilay fitsaboana ilay toerana mandray azy. Hatreto tsy fantatra mazava izay aretina nanjon'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo. Raha ny fanaraha-maso ny te-pahasalamana ve dia ny alana 17 andro teto ary tsy maintsy nijanonana tany ivelany. Nilaza ho afa-po tamin'ny asa nandritra ny herintaona ity lehibe ny gouvernement ity indrindra fa ny zato andro faharoa. Ny fahazoana ny 11e fed no ohatra noraisin'ny Prime Ministre. Fa mba manao ahoana ny fiainam-bahoaka? Inona ny fiantraikan'ny zato andro tany ambilan'ny isa-tokantrano no dia mampireharehan'ny Prime Ministre tahaka izany? Vitara-dalàna ve ny fanatsarana ny fahefa-mividin'ny malagasy tamin'ity taona ity? Vitaraka ny tokony ho izy ve ny fitandronan'ny filaminana tamin'ity taona ity? Voasambotra somatsara ve ireo mpanao afera sy ireo mpanao bois de rose? Ary tao anatin'le zato andro voalohany hitantsika reny. Ny zato andro faharoa vita araka n'izay fahitana anazy ary ny asa dia vita tanteraka ary ara-dalàna. Niakatra ve ny tahan'ny fananana asa ary nahazo aina ny orinasa madinika salatsalany sy ny maro hafa? Raha tsy ahivina, maro ireo fanamariana na avy eto anatiny na avy any ivelany fa tsy nahafa-po ary tsy miantraika any amin'ny fiainam-bahoaka ny fomba nitantanan'ny gouvernement amin'ny fiainam-pirenena hatreto ary mijanona ho fampanantenana sy kabary ny ady amin'ny kolokolo sy ny kiatrano-trano. Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka kosa isika tsindriny ny mpanao politika ny fitsarana misy ifandraisany amin'ny kajy politika ny manam-pahefana isana ambaratonga ny volan'ny bois de rose ireo no mahasarotra ny ahitana ny marina momba ity raha andramena ity raha ny hevitry ny eo anivony fiarahamonim-pirenena araka izany tsy ny hoe fiparitahan'ny bois de rose manerana ny nosy na ny resaka inventaire na ny fanazy ireo no olana fa ny fisin'ireo mahita lalana ambanin'ny tany mamoaka izany antsokosoko eo ihany koa moa ny tsy fisiny ny mangarahara amin'ny fanadihadiana rehetra izay atao sy ny fikirakirana rehetra ny andramena amin'izao fotoana izao roa taona latsaka izao no nijerina tato anatin'ny Repoblika Faefatra tsy mbola mazava ary mbola mistera amin'ny ankamaroan'ny malagasy ny tena marina momba ity harem-pirenena ity ka etao Andrea Tsilavo. Raha tsy ivina, telo volana no nomeny filoham-pirenena hanafoanana tanteraka ny fanondranana ny tsokosoko ny harem-pirenena, isan'izany ny andramena. Iady tsy misindra fo isika amin'ny fanodikodolana maro samihafa na volam-panjakana izany
na ny fananam-panjakana iady isika amin'ireo fangorona-karena azo amin'ny fomba maloto amin'ireo mpanararoatra manao fanampara-pahefana amin'ny fitaovam-panjakana. Ankoatr'izay araka ny fanadihadiana nataon'ny Alliance Voargas ny taona 3 no nisy permis d'exploitation navoaka ny ministeran'ny tontolo iainana farany ary ny taona 4 kosa no nisy permis d'exportation farany navoaka. Ny zava-misy anefa mbola mitoy ny fanodranana tsokosokony andramena eto amintsika. Tsy misy toy ny intsony ny fanadihadiana momba ireo gropone amin'ity raharaha ity. Efa nisy mpandraraha iray tratra tany Zanzibar tamin'ny fanodranana tsokosoko Bois de Rose ny taona 13 andramena manodidina ny 4 bolabola avy eto Madagasikara makany Sinina no efa tratra tamin'izany araky ny antotanisany AVG. Isany efa namoaka fanadihadiana mikasika ny kolikoly amin'ny fanodranana andramena eto Madagasikara ihany koa ny gazety vahiny Le Monde izay namoaka ohatra iray mikasika ilay cantonnaire 12 tratra tany Kenya nahitana bolabola milanja 2700 tonnes mitetina hatrany amin'ny 13 tapitrisa $, saika ahondrana any Hong Kong miainga avy ao Tomasina. Raha goavana ary volabe no miodikodina amin'ny raharaha andramena io, hoy ny fiarahamon'ny Pirenena CCOC. Maro ny olona tafiditra amin'izany raha tsy ilaza afa-tsy ny mpitondra ny fandimby sy ny mpandraharaha. Ny olana raha ny fanazavana azo dia tsy manana ny fahaleovantenany tanteraka ny fitsarana, tsy ampy ny finiavana politika sy ny mangarahara. Zay ngamba ny tena zava-dehibe indrindra fa io ohatry ny zavatra rehetrarehetra ihany ny tsy mety dia hoe efa nilamina hono le tantara ka to lasa vovidy tary hono le izy ary efa ao amin'ny trésor ao volana hoe efa nipetraka ao nefa tsisy nahita ny nandehana an'izany. Ataovy mangarahara tsara mihitsy ninninny fanapa-kevitra atao rehefa ho raisiny zay fanapa-kevitra zay. Zany ingeny tedavy ny zao tontolo zao hoe afahana mametraka fitopisana amin'ny Madagasikara hoe vahaolana zay arositsika dia vahaolana entitra, vahaolana manara-dalàna ary misy ho tombotsoan'le firenena aoriana fa tsy hoe ho tombotsoan'ny olombitsy. Andrasana araka izany ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra momba ireo andramena tratra tany amin'ny firenena hafa toa ny Chine, Maurice, Thaïlande, Singapour sy Kenya no lazaina fa amidy. Any amin'ireo firenena lehibe vahiny toa ny Chine, hatrany amin'ny 10 miliara euro ny ireny vola ampiasain'ny orinasa mpikirakira andramena. Hatramin'ny fitetsy euro kosa ny vidin'ny fanaka lehibe vita amin'ny Bois de Rose. Hatreto tombanana hatrany amin'ny 4.9 tapitrisa euro farafahakeliny ny voravery tamin'ny Madagasikara, izany hoe manodidina ny 4.4 miliara ariary. Rovina no angarahary ty resaka andramena tia, rovina no azo antenaina ny mahakasika an'izany, mbola afaka miandrandra izany ve isika amin'izao fotoana izao. Fa ireo mandohetra hatramin'izay ihany no mbola handoa misimisy kokoa raha ny taremarika maro samihafa sy ny vina ao anatin'ny teti-bola mpanjakana ho ampiasaina amin'ny taona 2022. Mahazavana nefa ary mitomba amin'izao fotoana izao ny sehatra tsy ara-dalàna, izany hoe tsy manaraka ny fenitra, tsy mampidi-bola ho an'ny fanjakana kanefa mifaninana amin'ireo izay mampidi-bola amin'ny fanjakana raha ny fanazavany teo anivon'ny fivimpamaha etsikilan'izay iady mafy ho amin'ny fifampifandanjana ny teti-bola ho amin'ny siam-piarina tsirairay ihany koa ny solombavambahoaka ao anatin'ny ady hevitra entina manomboka rapitso mahakasika an'izany akoatra ny resaka fitsinjarapa ifanazora kotondrina no nanangona ny vaovao. Ny ady hevitra momba ny tokony anovanany teti-bola natokana ho an'ny ministera tsirairay avy sy ireo androm-panjakana samihafa hatreto no efa nainga teny anivon'ny asambomera nandinika ny teti-bola mpanjakana 12 ity. Tsy mbola misy ny fanapaha-kevitra tapaka ary mbola miandry ny ady hevitra ankapobeny ao amin'ny séance plénière izany raha nitatitra nataon'ny mpikambana ao amin'ny voamera ny vola sy ny teti-bola androany. Rampiso zany zay vao miditra mevototony igny ene mbola sisy raha denina igny zay avelao satria tokony anazavana eny ngene ny teknisiany mahay manazava ny exposé des motifs. Ho an'ny solombavambahoaka sasany kosa ny fifampifandanjana ireo teti-bola natokana ho an'ny ministera tsirairay avy no isan'ny mampimemena azy ireo. Isan'izany tokony anaparitahana ireo vola mivangongo ao amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ary ny ministre mpanjakana ho amin'ny fitsinjaram-pahefana. Fa rehefa mijery an'ileo anatin'ilay budget tsika dia mahita zany fa ao amin'ny présidence zany zao dia misy hatrany amin'ny 100 milliards zany d'ariary ny vola natokana ho any amin'ny présidence. Ny ao amin'ny présidence le misy le ministère d'État zany miandraikitra ny tetika asan'ny président zay natao hoe hatrany amin'ny 200 milliards d'ariary ohatran' zay koa ny any primature. Ka io tokony mba lanjalanjana le satria misy ministera sasatsasany zay tena hoe misofra mihitsy zany le zay nazy vazana azy tena hoe ambany dia ambany le budget natokana ho an'le ministera zany ka anika somary mandringa le fampandrosotra Madagasikara.
fa isan'ny tondra fanamarihana momba ity teti-bolam-panjakana 4 ity ihany koa ny avy eo anivon'ny sehatra tsy miankina. Nisy fiovana betsaka ny fomba fakan'ny fanjakana etra amin'izy ireo. Eniny etsy eo ny sehatra tsy miankina no ao anatin'ny fanaraha-penitra raha nitaritra natao ny fivi-pamaha. Ireo ihany anefa no mandoa etra hatreto. Jerem-potsiny kosa ireo sehatra tsy manara-penitra maherin'ny 3 hetsy 3 tapitrisa. Hitanao koa raha loi de finance vaovao misy ala 2016 misy sur zéro koa zany ny etra momba le hoe impôt sur le revenu. Taloha ny entreprise vaovao misokatra mandritra roa taona tsy mandoa impôt sur le revenu. Zao atsahany zéro. Fomba ahoana anao anentana ny olona hoe hiditra amin'le secteur formel nefa didy vao miditra izy dia didy mandoa 15%, 20% TVA, 20% l'IR. Tsy tafavoaka zéro amin'izay zavatra izay. Milaza ny tondra fantsiana sy fangatahana ny anovana izany ny sehatra tsy miankina. Raha pitsy kosa vao fantatra ao anatin'ny lahadinika eny amin'ny anteny meram-pirenena ny fotoana andaniana izay teti-bolam-panjakana 4 izay. Miresaka fiarina hatrany isika saingy momba ireo mpivarotra izay miandrandra fatratra ny tsenan'ny Noely sy ny faran'ny taona amin'io volana Desambra igadona manomboka rahampitso. Raha ny nambarany tompon'andraikitry ny tanàn'Antananarivo androany dia nilaza izy ireo fa hisy ny bazar de Noël saingy tsy mbola misy kosa hatramin'ny androany faran'ny volana Novambra ny fivoriana mahakasika izany na dia efa eo aza ny hoe tsy maintsy alamina izany. Tsy mbola fantatra izany na ny fotoana na ireo toerana maro samihafa izay ahitana izay bazar de Noël izay. Tamin'ny tian'io ity moa nisy ny fitsidihana nataony masovo amerikanina teny amin'ny lapan'ny tanàn'Antananarivo nahafahana nanararoatra na amitany izany fanontaniana izay andrasan'ny maro eto Antananarivo valiny izany manoloana ny tompon'andraikitra nanatrika izany ny namana Fezoro Rafaly. Tsenan'ny Noely tsy mbola misy tokotaniny hatreto. Efa mpikarakarana, efa nanao demande tatatra zareo dia efa mpikarakarana amin'ny fandaminana rehetra. Mbola tsy afaka hiteny aho hoe aiza sy aiza fa efa mandamina. Miferinay ireo mpivarotra mpanenjika bazar de Noël hatramin'ny androany tsy mbola nisy fandaminana matotra mahakasika ny tsenaben'ny Noely fa na iny mpivarotra hoe mety izay manambola ihany no azo toerana. Mety ao anatin'ny fikoropahana no hikarakarana izany ka isy ny fanavakavahana sy ny fanilikiliana. Tsy misy azon'ireo mpivarotra atao afa-tsy ny manohy ny asany isan'andro mandra-pahafantatra izay vola aloha na ny toerana na ny fotoana izay anaovana ny bazar de Noël. Na misy na tsy misy bazar de Noël tsy maintsy mivarotra izy ireo raha no nambarany. Olona zany olona manana trano vy daholo dia manambola zay tsy manana trano vy. Hitanao moa fa sarotra be ny fiainana raha tsy mivarotra zay tsy misakafo mihitsy. Dia tsy manana fidiram-bola hafa dia matahotra mihitsy izay rehefa tsisy ny bazar de Noël nefa izay mba fanararotanay amin'izao andro fety izao. Araka izany, tsy misy politika mazava andaminana ny tsena hatreto ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Rehefa fety tahaka izao, tahaka ny disan-taona, na dia vita mialoha aza ny fandrindrana ny bazar de Noël amin'ny toerana samihafa, mbola manahirana ny fifamoivoizana sy ny fivezivezen'ny mpandeha tongotra. Amin'ity indray mandeha ity izay ahina anjakan'ny baranahany tanteraka eto Antananarivo. Tamin'ny tian'io ity moa dia fantatra fa hanampy ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary ny sampandràna amerikanina misahana ny fampandrosoana maneran-tany sy ny birao mitondra fanampiana rehefa sendra loza eo anivon'ny USAID sy ny OFDA ka amin'ny alalany tetikasa arivo no hanaovana izany hatrany amin'ny 5,000 sy 3,9 hetsy dolara kosa ny fanampiana izay hoentina manodidina izany ary ponina eto Antananarivo renivohitra hatrany amin'ny 1,000 sy 7,000 no heverina fa azo tombotsoa amin'izay fanampiana avy any ivelany eo amin'ny lafiny sosialy ho an'ny vahoaka n'Antananarivo izany fokotany 5,70 no mety ho tratratra nyity atrika asa ity raha ny fanazavana. Fa rehefa niresaka tsena ihany isika teo isan'ny atao hoe manana toerana ihany koa amin'ny vanim-potoana indrindra fa rehefa volana Desambra tahaka ny izay gadona manomboka rahampitso ny resaka vatomamy fanadiadiana ara-piarina ara-tsosialy no nataon'ny Fezoro Rafaly tamin'ity androany ity mahakasika izany avy any ivelany avokoa ny 700 isanjato ny vatomamy izay hita eny anivon'ny tsena eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao raha ny fanadiadiana izay natao raha ny vidiny kosa nefa aloha hatreto dia mijanona ho maro toerana izany vitsy ny mpivarotra saingy be kosa ny mpitady ny vatomamy raha ho an'ny eto an-drenivohitra raha antsika ny fanadiadiana momba izany.
ety Analakely betsaka ireo mirona amin'ny fivarotana vatomamy amin'izao akaiky fety izao. Misy ireo mpivarotra manao antonasa izany fa misy ihany koa ireo manova entana arakaraka ny vanim-potoana. Avy any Brezila ny ankamaroan'ireo vatomamy miditra eto amintsika, manodidina ny 7,000 ariary hatramin'ny 2,000 ariary ny vidiny. Ho an'ity toeram-pivarotana ity, mankentana hatramin'ny 10 baoritra isan-kerinandro izy ireo. Ny baoritra iray izay ahitana fonosana 420 isa amin'ny 1 kilao ary mitentana ny hoany amin'ny 5 alina sy 1 hetsy ariary. 20 kilao isan'andro izany hoe manodidina ny 2 hetsy ny vola azony isan'andro. Ny entana maro karazana ho azy no azona tombony bebe kokoa. Ohatran'izao le somary mifangaro. Kamaroan'ny olona dia ohatran'ny hoe manafangaro zany tena tiany. Emerald ihany koa zany tena diety dia misy indraindray maka maromaro ny amin'ireo. Ao anatin'ny boîte io 200 pièces. Ho an'ity mpivarotra ity indray, ny enatra amin'ny atsasany ny entana alainy. Raha 50 baoritra isan-kerinandro no nalainy tany aloha, zara raha misy atsasaka izay sisa amin'izao fotoana izao. Misy sahirana ny olona fa raha taloha aloha izay tena hoe mahalany bonbon atao hoe 200 kg par jour. Nefa amin'izao fotoana izao tena tsarana mihitsy hoe maivana be mihitsy zany amin'izao fotoana izao. Dia tena betsaka ilay mpivarotra amoron-dalana. Raha izao bonbon izao dia efa betsaka ny manao anazy. Nefa lasa hoe izay mandoa abonnement, mandoa patate. Fanao eny amin'ny sisiny eny zany en'ireny lasa mahalafo noho izay. Vitsy mpivarotra kosa ireo vatomamy vita gasy ety an-tsena, saingy betsaka ireo efa manjifa izany, indrindra ireo mponina avy any amin'ny faritra. Mpivarotra sady mpamokatra vatomamy ity renim-pianakaviana ity, tsy mena ny tany vita malagasy raha ny nambarany. Gasy zany sy ny biscuit gasy dia tsy misy afatry ny tena zavatra vitantsika eto an-toerana no anaovana azy fa tsisy produit chimique mihitsy na kely azy. Tsy hoe atahorana ho lany daty fa raha mbola ataoko hoe na afaka fotoana mbola azo hohanina foana fa tsisy an'izany. Ireo fiangonana na fokotany no tena manjifa vatomamy betsaka indrindra rehefa fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona ary ny taom-baovao. Ny tapaky ny volana Desambra ny tena mahabe mpividy izany. Azona tombony ity asa fivarotana vatomamy ity ho an'ireo tena mifototra aminy. Tombony ahina ho azon'ny ankizy ihany koa ny areti-nify raha tsy mitandrina. Mila fanaraha-maso ny ankizy rehefa volana Desambra ohatran'izao mahabetsaka n'izay hoe fikirakirana ny vatomamy izay no ireo aretina maro samihafa mety ho azo vokatra izany. Fa rehefa miresaka ihany tsika amin'ity iray volana faran'ny taona ity, maro ny piasa amin'izao fotoana izao no miandrandra ny fanomezana avy amin'ny orinasa samihafa izay iasan'izy ireny, fanomezana amin'ny faran'ny taona na Noely na amin'ny fantatra amin'ny hoe karazana prime isan-karazany zany. Isy izany sa tsy isy izay no andohan'ny piasa maro samihafa, indrindra maro ny orinasa madinika salatsalany no sahirana tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Raha ny fanazavana mpitarika syndikalista dia nambaran'izy ireo fa tsy voafaritry ny lalàna koa hoe voatery tsy maintsy anao izany ny orinasa, saingy efa misy ny soatoavana ny fampitaizana teny anivo ny orinasa ary tokony hiezaka araka izay tratra ny tompon'andraikitra mba ahafahana mamporisika ihany koa ny piasa ao anatin'izay hoe fifampitsinjovana amin'ny faran'ny taona sahala amin'izao izay fanadiadiny Mikael Ramarolahy. Tsy mahavita ny fandaniana amin'ny fety ny karama ety amin'ny orinasa Fakaba izay miainga amin'ny 5,000 sy 7,000 ariary hatramin'ny 5,000 sy 2 hetsy ariary isam-bolana arakaraka ny andraikitra raisin'ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa. Anao ahoana ny faran'ny taona? Eny amin'ny zone tsy misy ny 13e mois na ny fandraisana ny karama feno ambonin'ny karama Desambra fa karazana prime no omeny orinasa. Manomboka eo amin'ny 2,000 hatramin'ny 4,000 ariary ambonin'ny karama zany. Dia prime fin d'année no omeny dia misy alera dia iny mbola nalana ny sy ny absent rehetrarehetra dia indraindray kely, indraindray mahatratra le dia misy alera rehefa tsy manapaka. Misy kilalao fa sio kely dia paty sy ravin-damba kely. Mahavoaroaka ny miresaka izany zava-misy izany amin'ny mpanao gazety, niezaka nanatina tompona andraikitra izahay fa tsy nisy nentina indray. Tsy ny orinasa Fakaba rehetra ihany koa no manome eo ampaham-bola kely io. Ho an'ny sasany, nantombonorana ny heure supplémentaire aza manahirana. Dia miditra tsisy mba hoe afahanao manao congé lavalava izany fa miasa foana. Farany aingana izany fa rehefa tena maika koa ny asa dia amin'ny valo sasany eo ianao. Ny karama tahaka ny fandray isam-bolana ihany araka izany no azo antenaina ho an'ny mpiasan'ny orinasa Fakaba. Ho an'ireo orinasa madinika sy salatsalana tononay kosa
tahaka ireny mpanao téléopérateur ireny tsy 13e mois fa karazana prime na fankasitrahana no omeny orinasa ary manodidina ny 2 alina hatramin'ny 5 alina ariary eo izany arakaraka ny faharetana teo amin'ny asa. Raha ny fanazavan'ny tompona andraikitry ny syndicat ny mpiaro ny zony mpiasa tsy zony mpiasa ny mitaka izany 13e mois izany saingy andraikitry ny orinasa kosa ny tokony anome izany arakaraka ny ezaka vitan'ireo mpiasa. Lalàna aloha tsy tegna milaza mazava hoe ity ny 13e mois omenan'ny mpiasa fa avy amin'ny alalan'ny fahafahana mametraka ny fifanarahana iombonana na fifanankalozan-kevitra eo amin'ny rotonta no ipoiran'ilay 13e mois na prime de fin d'année. Kanefa rehefa mipetraka regny zavatra regny dia miatra avy hatrany lay atao hoe jurisprudence adidin'ny délégué ny mangataka manoratra zay agnatin'ny cahier de revendication de adidin'ny mpampiasa ndray ny mamaly azy arakaraka ny zavamisy agnatin'ilay toeram-piasagna fa matetika ny iangany aloha faveur lay izy. Eny anivon'ny orinasa mpanjakana kosa rehefa faran'ny taona tahaka izao tsy maintsy misy ny fizarana vary amin'ny gony sy ny kilalao samihafa ho an'ny zanaky ny ministera. Isan'ireo mpiasa mpanjakana mandray ilay antsoina hoe reliquat ankoatra ny karaman'izy ireo isam-bolana ny mpiasan'ny ministera ny teti-bola sy ny fitantanam-bola rampitaina amin'ireo ho an'ny orinasa tsy miankina maro kosa mbola lakalaka izany raha tsy ahivina hatramin'ny 900 n'ireo PME sy PMI misa 200 nanaovan'ny agence capsule fanadiadiana no niemotra tamin'ity taona ity teo amin'ny resaka fampidiram-bola. Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray miteraka resabe amin'izao fotoana izao feo mandeha saika eno eny anivony ny fiarahamonina eny ny amin'ny hoe miteraka fahavoazana ho an'ny ankizy na any amin'ny sainy na amin'ny vatany ilay vaksiny iadina amin'ny aretina poliomyélite izany na ny lefa kozatra raha ny atotanisa injea ministera moa dia eo amin'ny 12 tapitrisa eo zany ny ankizy latsaky ny 12 taona manerana ny nosy no ezahana ho fitaina na atao an'izay vaksiny izay manerana ny faritra roa amby roapolo nitondra fanazavana ny ministry ny fahasalamana raha nantononay tamin'ny tian'io ity nanontaniana hoe inona marina ny momba n'ity resaka vaksiny ity fa saika resaka izy io ary resaka manambany na makelikely fahazotoana ihany ho an'ireo mananjanaka raha ny feo eno eny anivony fiarahamonina maro samihafa eny momba ity vaksiny ity tahaka izao ny fanazavana ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Zaina hoe tsy misy tsy marina le hoe rehefa mihinana indrona intelo vaksiny ny zaza dia hoe misy aretina miteraka le izy ary io zany dia araka lazaintsika teo hoe vao mainka ary manamafy le izy azonareo vao mainka ary manamafy an'le hery fiarovana eo amin'le zaza le izy. Zay ny fanazavana mahakasika an'iny fa tahaka an'izany ihany koa ny zavamisy any miandro vazo any tao amin'iny farany herinandro iny dia misy ny feo izay sady somary nahatsikaiky moa no nampametra-panontaniana kanefa nalaza teny amin'ny fiarahamonina teny hoe nanjavony ity raha namana hitantsika amin'ny sary ity rehefa noazonina nanome tokony tompona andraikitra ampitany filaminana any an-toerana fa dia mbola azonina izy amin'izao fotoana izao fa tsy lasa izy akory noho ny savorivory kosa dia tsy mbola fantatra ny fotoana amoahana azy eo amin'izay toerana hiazomana azy izay zany hoe any am-ponja zany amin'izao fotoana izao zany hoe ny fotoana hitondrana azy eny amin'ny fitsarana raha tsy ahivona moa zany mbola maro no miandry nyity mpitarika fivavahana iray fantatra amin'ny anarana hoe ko an'ny rivolala ity amin'izao fotoana izao tahaka izao ny fanampanazavana entiny mpitandro filaminana avy any an-toerana io arivo io. Teto aloha zany mbola tsy nahazo comprendre zay mbola ao izy ateto any am-ponja izy plasy de any am-ponja izy mbola tsy fitsarana moa zany fa mbola plasy mandady depôt mbola tsy fandane moa zany mandry fitsarana. Ivadika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika namaly ny Bruxelles ny filoha Benjamin Netanyahu ary nampiato avy hatrany ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny firenena israeliana sy ny vondrona eropeana izany miakatra ihany koa mienjana rano maromarina kokoa ny tady amin'izao fotoana izao eo amin'ny Israel sy ny vondrona eropeana any Burkina Faso kosa etsak'ilan'izay mahery ny 500 ny tahampandraisana anjara ny mpifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay no tanterahana tany an-toerana omaly andrasana androany ny ampahany vokatra mahakasika izany.
raha iresa-pirenena tapaka tanteraka ny fifandraisana eo amin'ny Israel sy ny vondrona Eoropeanina namoaka filazana omaly ny tompona andraikitra Israeliana fa tsisy intsongy ny fifampirarahana eo amin'ny rotota manoloana fitadiavam-baolana amin'ny raharaha Israelo-Palestinian afana araka izany ny adievitra sy ny fihaonana eo amin'ny filoha frantsay François Hollande sy ny filoha rosiana Vladimir Poutine amin'ny filoha Benyamin Netanyahu ao Paris manomboka androany ny fifandraisana ara-diplomatika no foana tanteraka ary mbola mitohy kosa ny fifandraisana amin'ny firenena mikambana ao anatin'ny izany Frantsa sy Allemagne fanapa-kevitra izay mampanany fiarahamonina Israeliana sy amin'ny andraikitry ny vondrona Eoropeanina amerina amin'ny filaminana. Antony iray natonga ity fanapa-kevitra ity ihany koa ny fanapa-kevitra nyraisin'ny Bruxelles ny 20 novambra lasa teo fanaovana étiquetage na fanamarinana ireo vokatra vokarina rehetra ao Cisjordanie mivoaka any amin'ny firenena palestiniana sy Eoropeanina. Atsy Afrika kosa indray nizotra am-pilaminana ny fifidianana filoham-pirenena ao Mali tany Burkina Faso eritaona aty aorian'ny Iordanan'ny fitondrany Blaise Compaoré filoham-pirenena niakatra teo amin'ny fitondrana tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana ary nitondra tao anatin'ny 7 taona ny sesy androany no ivoaka ny vokatra ampahany tamin'izay fifidianana izay 5.5 tapitrisa ireo mpifidy nefa ny adidina afapony komisiona mpikarakara amin'ny fifidianana lamina amin'ny ankapobeny izany ankoatra ny fahatarana teo amin'ny fisokafan'ny birao mpifidianana sasany ny tsy fahampian'ny fitaovana ihany koa saingy ny vahaingana ny olana 17 ny kandida ny faninana tamin'ity fifidianana ity roa vehivavy monda mandritry ny 5 taona mahery ny 900 kosa ny tany fandraisana anjara mpifidy Michel Kafando ny filohan'ny tetezamita ny karakara izany fifidianana izany ary navelombolo raha ny nambary ny fahavonona ny Burkinabe nandotosa izay fifidianana izay. Isan'ny mitarika ny mpanaramaso iny fifidianana ny Burkina Faso iny avy amin'ny vondrona afrikanina moa ny Premier Ministre malagasy teo aloha Omer Beriziky hatramin'ny omaly izany no mitarika an'izay fanaramaso avy amin'ny vondrona afrikanina izay mahakasika ny fifidianana notanterahana tany Burkina Faso iny. Tapitra ny fampahalalam-baovao tompoky lahy sy tompoky vavy isan'ny vaovao nisongadina ihany koa tamin'ny tianio ity ny filazana navoaka ny teo anivony ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM izany izay milaza fa tafalatsaka ao anaty fahantrana lalina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary manainga ny hery velona rehetra mba hiara hiasa hiala amin'izany ireo ray aman-dreny mpitarika fiangonana ao anivony FFKM. Tapitra amin'ity taona ity moa farana amin'ny janoary 2024 izao ny hitondrany ny pastora Lala Rasendrasina ny FFKM ka hamindrana izany ho amin'ny hafa indray. Tonga teto tandrazana androany ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Jean Ravelonarivo nilaza izy fa hanatanteraka vetrany ny asany ambarany ihany koa fa afapo tanteraka amin'ny zatoandro faharoa saingy tsy tahaka ilay zatoandro voalohany nambarany fa tsisy ny fampahafantarana izany amin'ny fomba ofisialy ireo vokatra amin'ny antsipireny tahaka izay nitranga tamin'ny zatoandro voalohany izany nivoaka ihany koa ny listra izay ahitana listra 20 manerana ny nosy zany izay mirotsaka hofidina ho loholona amin'ny 27 ny volana desambra ho avy izao hoan'ny eto andrenivohitra hoan'ny eto Antananarivo moa zany dia 3 ny birao fandatsaham-bato amin'izany ka isan'izany ny eny Sabotsinamena ny eny Andorany fotsy ary ny etsy amin'ny elema etsy Ampeflo izany ny raharaha Andramena miakapio ny fiarahamonim-pirenena maro samihafa amin'izao fotoana izao fa tsy misy mihitsy ny mangarara mahakasika ny raharaha Andramena efa ho roa taona izao ilay kabary mihezinezina nataon'ny filoham-pirenena ny amin'ny tsy ananana indra fo amin'ny ady amin'ny fitandrahana an'izany harem-pirenena zany tsy misy anarana tsy misy olona hatramin'izao ny amin'ny fantatra fa manefa ny saziny vokatra izay resaka raharaha Andramena izay ary tsy mbola fantatra hoe ahoana ihany no hiafarany ity resaka ity vola ohatrinona no ampidiriny izany amin'ny kitapo-mbola mpanjakana raha oviana ny makaiza ny fivarotana izany ny ivadiana izany vola izay verina fa tokony hanainga ihany koa ny toe-karena eto Madagasikara. Tompoky lahy sy tompoky vavy tapitra ny fampahalalam-baovao rapitso indray ny fotoanantsika manaraka amin'ny anaran'ny ekipa rehetra mirary herinandro ahitana fahombiazana ao antsika menakavy veloma tompoko.
aza-dinoana fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente manatona ary magasin Sharp Tsaralalana akaiky ny pompier. Soca vitre en Outapénac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle. Soca vitre en Outapénac, 020 22 682 28 033 11 256 63. GSI, université privée habilitée par l'État, diplôme Bac+2 à Bac+5. Yariv Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yariv Center Soarin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Fiana bidoavana be indray no atolotry ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana ho antsika rehetra amin'izao akatoko ny fety izao. Tadidio fa misy ny garantie ce service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Sharp Tsaralalana akaiky ny pompier, Soca vitre, Yariv Center, GSI, université habilitée par l'État, Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, nanolotra anao teo ny vaovao.